Soc à vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin VAOVAO. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Manolotra anao ny VAOVAO. Tsy milobava ny fitondram-panjakana hatreto manoloana ny fitakim-bola amin'ny anaran'ny HVM izay nataon'ireo lehibe ny faritra vakinankaratra. Tsy jery fotsiny ny tranga tahaka izany ny senit rehefa ao anatin'ny raharaham-pifidianana raha ny fanazavan'ny mpampiaka-teny ny androany. Menatra amin'ny 20 faingo 900 ny tahan'ny famoronana orinasa teto Madagasikara nandritra ny taona 2014. Ny tsy fahavitrin'ireo mpampiasa vola vahiny eto Madagasikara no antony voalohany amin'izany. Antony iray, nahariarin'ny zavan-tranga tany vakinankaratra izay nanjo orinasa 20 ihany koa ny karazana terin-kolaka atao amin'izy ireo anoanana antoko politika arabola. Mahafoan'ny tokantrano malagasy ny fiakaran'ny vidin'entana eny an-tsena ny taona 2014. Efa intelo niakatra ny kilao vary, tafiakatra hatramin'ny 700 ariary izany ankehitriny. Efa misy 500 ny iray kapoaka eto andrenivohitra. Niakatra ihany koa ny legioma, ny arina fandrehatra sy ny sisa. Mbola tsy nametraka paikady manokana manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana hatreto ny fanjakana malagasy. Any Argentine, manampahaizana teratany frantsay avy amin'ireo mpanao fikarohany avy amin'ny VAOVAO no andasana ny toerana andray an-tanana ny fanadihadiana ny Frantsa izay manana teratany frantsay miisa valo tao anatin'ny lozam-piaramanidina ny tranga ny alatsinainy teo. Ny andindiny avy hatrany. Sangatsika ireo fotodrafitrasa izay mamaly ny filan'ny volona amin'ny rano fisotro madio sy ny fanadiovana. Toky fitaka fa ny atao no hita. Manantena ny fandraisana tanana manokana ny sehatry ny rano sy ny fanadiovana ny sambatan'olona. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale, GSI TOS. Inscription ouverte Au GSI TOS, 033 84 160 56. Au GSI Antananarine, 034 60 543 90. GSI Analakane, 033 12 606 92. À l'occasion de la fête pascale, des nouvelles gammes de produits débarquent chez VAOVAO. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Alors dès maintenant, faites vos achats dans tous les magasins VAOVAO. Joyeuse Pâques avec VAOVAO. VAOVAO, toujours meilleur. Soc à vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soc à vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soc à vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille.
Même les enfants rêvent d'être grands. Lefmet, Anoussa. Ny azo ny vanikolaka, ny tanin'andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Ahafahana miantso mandritra ny adiny 2 ora be zao. Makany ireo numéro orange rehetra amin'ny fotoana rehetra. Tolotra manankiry 2 andro. Antso iaingana ny 224 étoile 2. Ararotsiny be 2 e. Miamanja ny antso miaraka amin'ny orange. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny orange. Cool TV, la première télé numérique vous présente Cool Musique. Musica Malagas. Variété Malagas. La première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Des tubes. Des nouveautés. Le hit de la semaine. Disponible en streaming sur musique.cool.mg. Cool Musique by Cool TV. La télé autrement. Toky fitaka fa ny atao no hita. Manantena ny fandraisana tanana manokana ny sehatry ny rano sy ny fanadiovana ny sambatan'olona. Ankasitrany ianao tomboky lasomboky vavy manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny Cool TV. Tonga sao tanatin'ny fampahalam-baovao manambahiny sika amin'ny tian'io ity dia Andriamatora Zafindratsimba Vonjy izay filohan'ny syndicat ny inspecteur des domaines eto Madagasikara resaka ny mikasika ny olana ao amin'ny sampandrara ny fananantany. Fa mialohany andrasika ny vahiny dia dirantsika vetrany aloha ireo fanadidina eo amin'ny lafin'ny politika tsy maintsy tazomina ny datin'ny 17 Jolay antanterana ny 50 raha nambara ny solotena mahatry ny firenena mikambana eto Madagasikara. Fatma Samora androany mikiry anala ny fahefan'ny ben'ny tanàna ny fanjakana Foibe raha jerena ilay lalàna vaovaon'ny sata manokana Antananarivo ka sain'ny ministera apetraka ho ny pailalàna Saondra Rabenarivo. Rehefa tsikitiana ny rafitra dia tokony hovaina ihany koa ny lalàna raha nambarany hatrany hatretra ihany koa nefa na ny vola antanterana ny 50 aza mbola tsy misy tokotany. Fanatezina. Miodikodina eo amin'ny famolavolana ity lalàna mifeny sata manokana Antananarivo ity ny ministera ankehitriny. Efa fantatra nefa hoe ajanona amin'ny endriny ankehitriny ny firafitry ny tanàna saingy tsy mbola mivoaka ihany ny lalàna. Votsinjara eny amin'ireo boriboritany ihany koa ny fahefana sy ny vola entin'ny komuna miasa raha ny hita ao amin'ity volavolan-dalàna ity araka nanazavan'ny ministra azy. Miezaka manala ny fahefan'ny ben'ny tanàna ny mpitondra raha ity volavolan-dalàna vaovao ka saina apetraka ity hoy ny pailalàna Saondra Rabenarivo. Dia hita mihitsy zany fa misy ezaka
analana ny fahefan'ny be tanàna ny Antananarivo ka tadiavana daholo zao tetika rehetrarehetra zao mba analana ny Antananarivo izay renivohitra ary voaharo ny lalam-panorenana hoe renivohitra Madagasikara esorina aminy zany ma renivohitra azy sy ma commune anankiray anazy zany lazaina fa structure administrative ny arrondissement sy ny ohatran'izany fitadiavana tetika foana ialana n'ilay zavatra misy amin'izao fotoana izao. Lazaina fa atao amin'ity taona ity ny fifidianana nefa ny lalàna aza tsy misy tokotaniny. 17 tapitrisa dolara indray ny vola ilaina ary ny 7 tapitrisa amin'ireo ihany koa no efa azo raha ny nambaran'ny solotenan'ny firenena mikambana eto amintsika androany. Itsakilan'izay tsy maintsy tazomina ihany koa ny datan'ny 17 ny volana jolay raha ny nambaran'ity solotenan'ny firenena mikambana eto amintsika ity hatrany. On s'en tient à la date qui a été officiellement communiquée. Mbola tazoma ny datan'ny 17 volana jolay hatreto amin'ny fikarakarana ny fividianana kominaly. Ny indrokely dia tsy manana afa-tsy ny 7 tapitrisa dolara amin'ireo 17 tapitrisa dolara ilainy sika amin'izany ary 20 miliara ariary amin'ireo no fandraisana anjaran'ny fanjakana malagasy. Noho izany, miantso ny fanampian'ny vondran'ny iraisam-pirenena sika amin'izany toy izay hita tamin'ny fividianana filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka farany teo. Pour combler le gap de financement qui a été identifié. Vonina marina anao ity fividianana kominaly ity ve ny mpitondra fanjakana? Raha ny tatitra nataon'ny firenena mikambana androany isan'ny firenena tsy mahazo fanampiana indrindra Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, izany hoe tsy mety mahazo ny fitokisan'ireo mpamatsy vola ireo mpitondra ankehitriny. Mazava araka izany fa tsy feno ny fepetra mahatany tandalana sy tsara tantana ny Madagasikara. Mbola amin'izay pejy politika izay hatrany mangina ary tsy milobava ny fitondram-panjakana sy ny lohandohan'ny mpisorona ao amin'ny HVM manoloana ny resaka fanaparam-pahefana sy ny fangataham-bola nataon'ny lehiben'ny faritra Vakinankaratra ho an'ny antoko HVM Matranganjavatra izay mipetraka iainy amin'ny hoavin'ny fifidianana rehetra ho avy tafiditra ny resaka politika ny fitantanana ny raharaham-panjakana handray andraikitra ny senita raha mahita tranga mampiayara ny nambaran'ny mpampakateny androany fanadidina. Lanenatra ve ny mpitondra fanjakana ankehitriny samy ny manao fanaparam-pahefana ahitan'ny rehetra fa matanjaka ny HVM ary azy ireo ny fahefana. Rehefa nandeha ny resaka ny herinandro teo fa resy ara-bolana tokony mpitondra ka mitady irika etsy sy eroa hitadiavam-bola hatrany amin'ny tahirim-bolam-panjakana ka hatrany amin'ny faritra. Tsy mba nafempenina fa amin'ny alalan'ny taratasy ofisialy no nangatahan'ny filohan'ny faritra Vakinankaratra vola tamin'ny orinasa 12 any amin'ny faritra iny anatanterahana ny fihainoam-beparitry ny HVM. Voatsinjara ao amin'ity taratasy ity avokoa raha tsy aivina hatramin'ny fandaniana madinika indrindra. Tsy nisy hita ary tsy nisy nentina indray ireo tompon'andraikitra HVM sy ny sampana raha-mpanjakana voakasika ity raharaha ity ny ministeran'ny atitany izay tsy nisy tao ireo tompon'andraikitra rehefa nantonina. Etian'ny ministeran'ny atitany no misy anay amin'izao fotoana izao tany momba ilay resaka toy ny afera HVM omaly tsy misy afaka nazay ny tato amin'ny ministera ity misy toerana ireo tompon'andraikitra na izany hatrany amin'ny tanen'ny kabinetra sy ny sekretera général'ny ministera ny sekretera général'ity ministera ity izay fantatra ihany koa fa sekretera général'ny faritra Vakinankaratra teo aloha andrasana araka izany ny fahatongavan'izy ireo ahafahana mahazo izay fanampanazavana izay. Ankehitriny mbola maro amin'ireo tompon'andraikitra isaky ny faritra sy ny faritany mbola olona no tendren'ny mpitondra ankehitriny, izany hoe tranga iray amin'izay misy any ambanin'ny ravikazo any any ireny rehetra ireny. Mipetraka araka izany ny ayahin'ny maro amin'izay isin'ny fifidianana tsy mitanila. Izany sahany metoky fa tsy ampandaniny kandidam-panjakana ireny olona ireny toy izay efa hita tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo, nanafoanana ny valim-pifidianana tany amin'ny distrika sasany. Andrafepetra ny senita raha mahita tranga tahaka ireny hoy ny mpampakateny ny rafitra ity. Ny zava-nisy tamin'ny fifidianana teo aloha ny zavatra ny tranga ny fitsabahana tompon'andraikitra amina fanohanana candidat tamin'ireny fifidianana ireny, izany hoe tsy voavaka zany le maha-tompon'andraiki-panjakana sy ny fanohanana candidat dia nandraisan'ny tribonaly mahefa fepetra moa zay ny fitsarana manokana momba fifidianana tamin'izany fotoana izany ny CES tamin'ny fanafoanana ny vokatra. Tsy mbola nanao hevitra ihany koa ny Bianco hatreto baraka ho an'ny filoham-pirenena ny tranga tahaka izao raha ny hevitry ny mpanara-baovao. Nahoana ny mbola mangina ny tenany hatreto nefa ireo akaiky azy tsy mitsahatra ny mandoto ny sariny raha ny zava-misy ny jerena.
eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena kosa indray ny 9 faingo sy isanjato ny tany famoronana orinasa teto Madagasikara ny taona 2024 ny sehatra satelo no voafehy amin'ny taremarika io antony tsy mavitrika amin'ny fampiasana vola eto amintsika ny mpandrara vahiny ny ariary ny fanerena ankolaka orinasa 20 tany vakina karatra noana ny antoko ny filoham-pirenena HVM fanadidiny Lili Rabiata. Ny emitra ny tany famoronana orinasa tamin'ny taona 2024 dikan'izany tsy mbola matoky tanteraka ny tontolo iainana ara-toe-karena eto ny mpampiasa vola na malagasy na vahiny. Raha no heverina fa hiainga ny toe-karena taoriana azona fitondram-panjakana vaovao, tsy izay no zavan-tranga ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana, tranga iray nampiariary ny tsindry sy ny terivay-manta mahazo ny orinasa efa mijoro ny fitakiany antoko politika HVM vola tamin'izy ireo tahaka izay ny tranga tany Antsirabe ankehitriny. Tsy manana sehatra mazava ahafahany mivelatra ny sehatra tsy miankina noho izany, manoloana ny tranga tahaka izao izay miendrika fampitahorana ankolaka. Inona izany no anjo ireo orinasa 20 ireo raha tsy mandony vola 13 tapitrisa ariary mahery tadiavin'ny HVM, ary raha mandoa indray dia inona ny tombony manokana ananan'ireo orinasa ireo manoloana ny orinasa hafa mipetraka ny aya ankehitriny. Ho afa-miala amin'ny tsindry amin'ny resaka redressement fiscal sy ny sisa, arak'izay nahazatra teto hatramin'izay ve ireo orinasa vakina karatra ireo raha tsy manaiky andony vola takina anatanterana ny assise régionale ny HVM. Araka ny fitarainana alefan'ny syndika samihafa toy ny FIVPAMA sy ny GEM ihany koa anefa, misy ny orinasa izay vao herintaona monja ny jorony dia efa voan'ny tsindry samihafa amin'ny fandoavan-ketra isan-karazany. Hatreto, ireo manara-dalàna sy efa mandohetra ihany no hita fa poretin'ny fanjakana mafy, nefa jerem-potsiny ary tsy ahefanana inona na inona ny sehatra tsy mbola manara-dalàna. Hatreto, manakaiky ny 90 isanjato ny asa fiveloman'ny mponina no mifantoka amin'ny asan-tselika amin'ny sehatra tsirairay. Tsy misy mampidi-bola amin'ny fanjakana ireo olona tsirairay ireo. Secteur du travail moa dia manana andraikitra lehibe eo amin'ny mahatonga ny sehatra anankiray izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna sy tsika hoe formel no tonga ny amin'izay sehatra manaraka ny lalàna izay na hoe secteur formel. Ariana moa fa rehefa hoe déclaré ny mpiasa manaraka ny lalàna izay apetraky ny firenena zany dia mandohetra ara-dalàna moa izy zany dia miditra mandeha tamin'ny manjakana izay lohan'ny mpiasa ireo. Fampidiran-ketra amin'ny alalan'ny famoronana asa no vahaolana tokony ho raisin'ny fanjakana fa tsy fampitomboana ny hetra alohan'ny orinasa vaovao efa manara-dalàna. Hatreto mbola mametraka fepetra amin'ny fandriam-pahalemana ny firenena vahiny tahaka ny Frantsa alohan'ny iverenan'ny famatsim-bola. Mbola olana ihany koa ny famerenana ireo vahiny mpampiasa vola manoloana ny fisinika trano an-trano eo amin'ny fanomezana ny tany-mpanjakana. Tranga izay anaovan'ny mpiasan'ny fananantany fitokonana ankehitriny. Dia ny ataon'ny fanjakana zany zao no tokony ho izy dia zao hoe atao izay habetsaka an'ireo orinasa mitsangana eto Madagasikara, manana kapitala ambony, afaka recruter mpiasa maro, amin'izay na le mpiasa ara-dalàna ny hetra miditra any amin'ny fanjakana ka. Hatreto ny AGOA no misongadina amin'ny famerenana ireo asa very nanomboka ny taona 2024. Tsy mbola hita taratra kosa ny mikasika ireo orinasa mpanjakana mikatona sy ny orinasa toy ny TICO izay voalaza ny fanjakana fa ho raisiny an-tanana. Fitokonana etsy raha manangasanga filaminana ny eo anivon'ny prakitra raha ny fitsarana, manambana ny tokona ny mpandraran'ny fonja raha tsy ahivina, mandidina ny 540 hatramin'ny 300 ny mpandraran'ny fonja, ary mahatratra hatramin'ny 2 alina ny voafonja sahan'izy ireo. Fampitovian'izao amin'ny mpiasan'ny fitsarana, fanatsarana ny fototr'avitra saony amin'ny fonja, ary ny fampiakarana ny tambin-karama no takian'izy ireo ka hatramin'ny volana aprily no fehi-potoana petrany amin'izany. Fanampanazavana. Fa ny mpandraraha fonja na izy iteny hoe tsy mpitandro ny filaminana dia sahako no miteny eto sahana syndika fa mpitandro ny filaminana ny mpandraraha fonja satria ny mpandraraha fonja miantoka ny fandriam-pahaleman'ny fonja atao aminay izy mandra-pahafaka misy mandrakizay ary izahay mpandraraha fonja mandra-paharetiretina inge miandry en'ireo hoe fa rehefa retiretika io nefa izay mbola enjehan'ireo rehefa afaka ireo hoe ka izay zavatra izay zany apetraka amin'ny mpitondra fanjakana atreto aloha izay mbola endry fa misy ny fotoana itenenana ary misy ny fotoana anginana fa rehefa tonga kosa ny fotoana hoe itenenanay ka etsehanay dia azo amena tsiny le zaza raha maditra.
mbola voakatr'izay fitokonan'izay hatraminy raharaham-pitsarana manodidina ny 5 isan'andro no voatery miemotra no ny fitokoana ny prakitra arainy amin'ny fitsarana efa nisy ny marimaritra iraisana teo amin'ny reto farany sy ny ministera tompon'andraikitra araka ny voalazan'izy ireo hitoetrany kosa ny fitokonana no ny fandrahonana nataon'ny fikambanana iray fanatetiana. Ity vehivavy ity ny efatra nivezivezy teny amin'ny fitsarana tsy fantany mazava izay tena zava-misy saingy miteraka olana lehibe amin'ny fandaharam-potoana sy ny fiainana izany. Miandry valim-pitsarana ny vadiny tokony atao androany saingy ahemotra amin'ny 9 aprily ho avy izao. Hatramin'io daty manaraka io voatery mijanona any am-ponja ny vadiny. Maro fa tokony hiakatsanjoany nefa niemotra dia ny izy nefa zavatra tsy nataony fa endrikendrika ny androany raha pitsarana niemotra mety raha tsy vita ilay aketo dia ampoana izy aloha izany. Tao anatin'ny 2 andro nikatona ny tribonaly raharaham-pitsarana manodidina ny 70 no voatery nahemotra 22 ny raha miandry valim-pitsarana ary 20 no vosikajy ho meloka naverina any am-ponja. Etsy ankilany hitsangana ireo voamerana angatany prakitra raha petraka na raha maso io sehatra io. Hitoetrany kosa ny fitokonana manoloana ny fanomezana vano ambifapolo ora nataony ny fikambanana iray. Ary ny sitraponay dia mety efa afaka nijanona izahay na amin'ity androany ity fa kosa noho ny fisian'ny olona ivelany izao zavatra izao mihitsy tsy fantatra hoe ankalitehana inona na ankalitehana inona na pouvoir aviaiza na nasesiky n'inona na hoe 48 heures-nay anajanona grève izany mba hanehoanay aminao fa tsy matahotra izany 48 heures-nao izany izahay dia tohizanay aloha grèvenay. Ankoatra ireo raharaham-pitsarana voatery niemotra amin'ny fikatonan'ny fitsarana, mijanona ihany koa ny fanamboarana antota-taratasy isan-karazany amin'ny borao-panjakana io. Mitoetra ihany koa ny fitokonana eo amin'ny mpiasan'ny fananantany, taorian'ny fifampidiniana nisy teo amin'ny reto farany sy ny praiminisitra ary ny minisitra tompon'andraikitra. Izay ny mikasika ny fitokoana ny prakitra raha fa isan'ireo nitokona ihany koa ny teo anivo ny sampandrara ny fanantany araka fanambaranao teny ampiandohana dia vahentsika amin'ity anio ity raha zafindratsimba avonjy izay filohan'ny syndicat ny inspecteur des domaines eto Madagasikara. Miarabanao tonga sao tanatin'ny fampahalalam-baovao. Miaraba mijery ny Kolo TV. Raha ny vaovao farany araka ny nambara teo dia mbola mitokona ny loanareo hatreto mbola tsy mivaraka izany ny olana. Raha ny vaovao rehatra dia isan'ny misongadina ny hoe omeny fanjakana tombon-dany ireo vahiny amin'ny fahazoana tany eto Madagasikara. Inona avy moa izany ireo tena antony mbola mampitokona ny avy eo anivon'ny sampandrarany fananantany hatreto? Ya, misy antony telo lehibe ny antony mampitokona ny teknisiana ao amin'ny sampandrarany fananantany eto Madagasikara. Ny voalohany dia ny fandrafetana ny lettre de politique foncière izay kianinay fa tsy ampy ny fampiresahana, tsy ampy ny fampandraisana anjara ny teknisiana malagasy amin'ny famolavolana io document mahakasika ny politique foncière vaovao io. Marihana fa i lettre de politique foncière dia nanomboka tamin'ny 2005 ilay voalohany ary ao anatin'ny fanavaozana tsika amin'izao ary eo zany ny takinay hoe alao mba nandray anjara mavitrika ny teknisiana amin'izay famolavolana izay document izay aiza ho aiza ny valorisation ny teknisiana malagasy eto Madagasikara. Faharoa mahakasika les suspension ny tiako tsindrina dia nanomboka tamin'ny herintaona ilay suspension juillet 2014 tokony farana tamin'ny 2015 tsy iny le kianinay fa le fanavaozana fampitomboana le suspension amin'ny tsisy antony mazava ary koa anatin'izany fanomezana tombon-dany ny mpamatsy vola mihoatra ny olon-tsotra izany hoe misy inégalité de traitement eo anivon'ny service des domaines. Aiza ho aiza koa ny continuité ny service public satria ny service public dia tokony manome service tsy miato ho an'ny mpanjifa rehetrarehetra. Ny antony fahatelo dia mahakasika ny sata manokana. Tsy hoe ny sata manokana dia resa-bola ihany fa le spécificité le asa ny sampandrarany fananantany raha tsy teny fotsiny mahakasika ny police domaniale ny sampandrarany fananantany mpiasan'ny sampandrarany fananantany dia miaro ireo domaine public ireo izany hoe miaro ny une occupation illicite manafay an'izay ny mpiasan'ny fananantany ao koa le fonction miassume miandraikitra ny fonction de juge amin'ny resaka immatriculation collective na fanaovana borna VAOB ny mpiasan'ny fananantany. Noho izay fitokoana ataonareo anivon'ny sampandrarany fananantany izay moa dia misy ireo raha miato moa izany amin'izao fotoan'izao manao ahoana kosa no mety ho fitohizany hetsika izay ataonareo? Tiako tsindrina aloha voalohany indrindra dia nanaraka zaton'ny hetsika
ny braony fananantany sy ny mpiasa fananantany manerana Madagasikara hatramintsika androany izao. Raha ny fampidiniana dia efa nisy teo anivon'ny ministera mahakasika le lettre de politique foncière dia efa nanaiky ny anivon'ny ministera fa hodiniana miaraka amin'ny teknisiana manomboka pitso ny any amin'ny province sy ny eto Antananarivo ary amin'ny latsinainy dia fampidiniana eto Antananarivo zany hoe hiakatra ny any amin'ny province andinika miaraka amin'io ny eto Antananarivo. Nisy koa fampidiniana niaraka tamin'ny andriamatoa premier ministre mahakasika le suspension dia niteny moa izy tamin'izay hoe aoriny ny évaluation ny ministère amin'ny mois d'avril dia tokony VAOVAO io fa dia mbola manainga ny fitondram-panjakana zay jery io fanapahan-kevitra io fa tena tsy mety io tokony averina ny asa amin'ny asa ny mpiasan'ny fananantany eto Madagasikara. Eny ary isorina no fa hita tanatin'ny fampahalalam-baovao. Misaotra to. Dia mbola toy n'izay fitokonana izay ihany no vaovao entina aminao manaraka noroso tamin'ny fitokonana ihany koa izay fitokonana fanerana moa ny mpampianatra apikaroka anivon'ny Université n'Antananarivo io maraina io fitakiana ny fanomezana ny tambokarama efa manam-panantenaina hatramin'ny taona 2024 fanomezana fototra-afitrasa sy fitaovana mifanaraka amin'ny rafitra LMD ary ny mikasika ny mpampianatra efa tokony hisotro ronono no antony fitokonana iverina ny fampianarana raha ampitso miandry ny fandraisana ndraikitry ny fanjakana kosa ny fiverenana amin'ny fitokonana na tsy fanampanazavana. Fa kosa ny tavela izay tsy azony anoarana dia ny avy any amin'ny fitondram-panjakana satria na ny efitrano na ny fitaovana toy ny ordinateur sy ny karazany ny connexion ny vola indrindra aza ny lalàna ifehezana n'izany LMD zany mbola vitsy mba efa ananana hatramin'izao ka dia lasa mandeha ho azy mandeha tsy voizana savoritaka ny fandehan-javatra lasa ny fianaran'ny mpianatra no miaratsy ompitena ve ty fireneny ty Fanadidina manokana kosa no entina aminao manaraka sepotra ny tokantrano malagasy tsy misy tsy miakatra ireo vidiny vidin'entana eny an-tsena manomboka ny amin'ny entana ilaina amin'ny andavanandro hatrany amin'ny entana tsy dia fampiasa firy isan'andro fiafiana ary miafara amin'ny fijaliana izay amin'ny ankapobeny no iaina ny tokantrano amin'izao fotoana izao. Fanadidina ny tanterahiny Michel Aranartson. Miakatra avokoa ny vidin'entana eny an-tsena mafy ny miatrika ny taona 2024 hatreto ho an'ny tokantrano malagasy. Tao anatin'ireo volana voalohany taona tsy nisy fitsara ny fiakaran'ny vidin'entana eny an-tsena manomboka ny amin'ireo entana ilaina amin'ny andavanandro sy ireo pitsopitsony maro isan-karazany sempotra ny ankamaroany ireo tokantrano malagasy amin'izao fotoana izao. Sepotra sady tsy maintsy mitsitsy ny ampelantanana ena daholo aloha ireo mihinana ny hanina sahaza dia zay dia misakafo dimanjato latsaka zao vidy kapoaka amin'ny vary saribao sasikanta ndraiky tapo dia mba hoe inona tokony hoe mba hevitra zany hoe anjanjana amin'ireo mpitondra amin'ny avo ireo amin'ny hafiafy lasa fijaliana be satria le zaza mila goûter isan'andro tsy maraka an'le vidim-bary ny tena koa tsy maraka an'le vidin'le saribao lasa mihafiafy le zanako tsy voavidiky tsony le goûter-any. Raha tsy ahivina tao anatin'ny herinandro efa intelo niakatra ny kilao ny vary na ny vary gasy na ny makalioka. 200 ariary isaky ny kilao ny fiakarana ho an'ny vary vokarina avy eto an-toerana efa 910 ariary ny kilao ankehitriny raha 910 ariary ireo vary afarana. Raha toka 709 ariary ny gonim-bary efa mahatratra 209 ariary izany amin'izao. Raha toka 100 ariary ny gonin'ny siramamy efa 200 ariary izany amin'izao. Izany hoe efa 102 ariary ny kilao raha toka 102 ariary izany teo aloha. Raha toka 207 ariary ny bidon an'ny menaka 502 ariary izany amin'izao. Izany hoe raha toka 4 ariary ny litatra teo aloha 504 ariary izany amin'izao. Isana ahitana fiakarana lehibe ihany koa ny vidin'ny voatabia. Raha toka 10 ariary ny kilao teo aloha efa mahatratra 3 ariary izany amin'izao. Tsy azo adinina ihany koa ny vidin'ny mofo sy ny vidin'ny charbon. Raha toka 7 ariary izany teo aloha efa mahatratra hatramin'ny 3 ariary hatramin'ny 5 sy 3 ariary izany amin'izao. Amin'ny ankapobeny ny faharatsian'ny lalana no voalaza fa mahatonga izany rehetra izany. Io zany le resaka lalana io. Lalana ratsy ny camion tsy tafiditra eto. Dia lasa indray zany ny grossiste mitondra tomobile makany dia lasa dépense be ho anazy le izy. Dia izay mampatonga le fitombary miakatra. Kabeny eo aloha le tsisy fiakarany fa resaka menaka, siramamy
vary saribondry indrindra zay zany tena misy fiakarana. Hatreto tsy misy fitsarana fiakaran'ny vidin'entana eny an-tsena raha toa ka 3 ariary na vita ny sakafo iray andro ho an'ny tokantrano iray teo aloha. Amin'izao na R1 aza mila tsy ho ampy raha mihoatra ny 5 ny olona ao an-tokantrano raha ny fanadihadiana nataonay. Na dia efa tany amin'ny volana oktobra aza no tsinjo fa tsy ho tana ny fiakaran'ny vidin'entana, tsy maefa na inona manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana hatreto ny fanjakana malagasy. Lafim-baovao afa kosa indray vola maherin'ny 7 miliara ariary no mihitsiko amin'ny seranatsambo-ny Toamasina noho ny fanakiazan'ny fanjakana malagasy. Fiara efa niasa misa 300 mahery ny orinasa ho Alexport raha ny fanazavana entin'izy ireo androany fiara maherin'ny 3 taona sy efa niasa nandritry ny 15 taona. Ireo amin'ny ankapobeny no antony tsy ahafahan'ireo fiara ireo miditra eto Madagasikara intsony. Raha ny fanazavana manoloana ny mpanao gazety izay nataon'ity orinasa ity androany, safidy no apetraky ny fanjakana amin'izy ireo ny fanaovana varoboba na ihany koa ny fanapotehana ireo fiara ireo manoloan'izany. Manao antsoavy ny fikambana ny mpanafatra fiara efa niasa na ny voiture d'occasion amin'ny hanomezan'ny fanjakana lalana azy ireo momba ny famoahana ny fiarany ao amin'ny fahadiserana na fanampanazavana. Mpanafatra entana tômôbila occasion, voiture d'occasion, précisena tsara voiture d'occasion mialatsiny amin'ilay teny baiko na teny vahiny. Dia kambana zany reo mpanafatra fiarakodia ireo eto Madagasikara noho ny antony maro izay misepase amin'ny fivelomany tsirairay izay voakitika tanteraka. Misy ny hoe fiarakodia zany nafarana dia tsy tafiditra eto Madagasikara noho ny antony misy lalàna petraka ny fanjakana. Ilay fanakanana zany ho an'ny tômôbila ho utilitaire zany, ho an'ilay misy limite d'âge zany mialatsiny foana n'ilay teny frantsay. Misy ny limite d'âge napetraky ny fanjakana zany ny amin'ny famerana ny fidiran'ny fiarakodia miditra eto Madagasikara ho an'ny utilitaire plus de 3 tonnes 500. Dia izay no mahatonga anay mikambana zany hoe angataka ho amin'ny fanjakana mba ny amoahana ny fiarakodiana tsirairay avy reto zany. Mikasika ilay vatobe tsy avaratra Akatso kosa indraisiny vokatry ny fisian'izany tokantrano 270 no efa niala teny avaratra Akatso ohatra amin'ny androany alarobia fianakaviana 720 amin'izy ireo no namonjy ilay toerana tambabeny amin'ny fast food Ankatso 2 ny ambony kosa saika mamonjy ny fianakaviany avy raha nilaza ny tompona andraikitra omaly fa isy vady tanina ho isy andray ny fanambaram-panan'izy ireo. Tsy arak'izany zava-nisy teny an-toerana raha nambaran'ny mponina mbola hitoetra amin'ny rampitso ny fanesorana ny mponina 500 metatra manodidina ity vatobe ity. Fanadidiny Oliva Andriniala. Ireo mponina maherin'ny 300 manodidina ny 200 metatra ilay vatobe eny avaratra Akatso no efa nandao ny trano fonenan'izy ireo androany. Isoroana ny disadisa raha sanatria misy entana very amin'izany. Nilaza ny BNGRC omaly ary nanamafy hatramin'ny androany fa raketina nitsoratra isan-tokantrano ny fananana ilaozan'ireo mponina. Tsy maintsy zavatra manaraka ny lalàna no zavatra ataontsika rehetrarehetra. Dia ny lalàna zany dia mametraka mihitsy fa raha ohatra ka ny opération ataonao sanatria mety hitarika fananan'olona misy fahavelozana fananan'olona dia tsy maintsy mandray ny fepetra manoloana an'izay rehetrarehetra zay ianao. Dia anisan'ny fepetra tsy maintsy natao zany ny hoe manao an'izay fanambaram-pananana zay. Tsy arak'izany anefa ny zava-nisy teny an-toerana raha nambaran'ireo mponina maimaika ny famoahana azy ireo tao an-tokantranony avy ary ny ivelan'ny trano ihany no nalain'ireo isiesary manahy ny fahaverezan'ireo entana nisa-tokantrano vokatr'izany. Tany dia ohatrany tsy dia nisy ninona fa hoe miala fotsiny nareo fa ho apoaka ilay vatobe mivaratra Akatso dia miala izay. Tsisy izany fa nandalo fotsiny ry zareo dia hoe mila miala zao da zao nareo fa fatsihana amin'ny varavarana. Izay ny tenenin-ry zareo dia nisy pakasary aloha efa mihidy ny varavarana dia nisy pakasary nakasary an'ilay varavarana fotsiny. Tsy nisy fanambaram-pananana fa dia izy hoe maika dia miala. Ao daholo ny entana rehetrarehetra. Eo am-panomanana ny toerana iasany ihany koa Nicolas mialoha ny hanapohana ireo vatobe milanja 4,000 taona ny alahady ho avy izao. Mikasika ilay vatobe efa mitresaka sy mianjera eny Ambobelafy kosa tsy mbola tonga eny amin'ny BNGRC ny tatitra mikasika izany raha efa nilaza ireo tompona andraikitra eny an-toerana fa andefa tatitra omaly. Tokantrano manodidina ny 30 anefa no tandondomondoza ihany koa raha sanatria ka misy ny fianjerany ity vato eny Ambobelafy ity.
Mbola mikasika ny fototra seto Antananarivo izay hatrany efa vita sinoa ny fifanarahana teo amin'ny ministeran'ny asa vaventy sy ny Kolo mikasika ny fanamboarana sy ny fametrahana aroloza eo amin'ny tunnel ambanidia aritra 2 volana ny asa ho tanterahan'izy ireo ka ny fa 7 martsa izao no tapitra izany. Azo andalovana hatrany anefa ao ambanin'ity fototrafitra say ity mandritra izay fehimpotoana antanterahana ny asa izay fa ny zoma 20 martsa alina ihany no hisy ny fahatapahany lalana tsy misy atahorana ny anjerany ity tunnel ambadidia ity ho ny ministry ny asa vaventy fa fisorohana fotsiny ihany no atao no anton'izao fanamboarana izao fanampanazavana. Tsy olana mihitsy io ary fatatsika fa nazahoantsika famatsim-bola dia amin'ny latsinainy izao manomboka ny asa ka amin'ny 20 marsa amin'ny alina somary dina kely ny circulation manomboka amin'ny folo alina ka hatramin'ny 5 maraina. Dia amin'izay afaka mametraka ny échafaudage ny orinasa dia mandritry ny 2 volana ny fanamboarana ny tunnel dia hitatsika fa averimberiko foana tsisy atahorana io Eo amin'ny lafiny finoana vaovaony amin'ny faritra no entina aminao manaraka ny resaka fivavahana na tonga ny fikorontanana tany Mahajanga ny maraina teo ny fifandonana teo amin'ny ponina mpivavaka samy mpivavaka no niady ary nisy ny fampidirana hôpitaly vokatry ny ratra fifandonan'ny mpiaradia amin'ny lehilahy iray antsoina hoe maître Tsanga sy ny olona iray milaza fa apôstôly antsoina hoe Mark Tatandraza ny fifanarahana niaraka tamin'ny mpitandron'ny filaminana teo amin'ny vondron'olona rotonta no nampilamina ny resaka tsy nisy olona voatazana anivon'ny komisaria fa nametraka fitoriana kosa ny ponina avy any Amboro Malandy fanampanazavana no entin'ny komisera Rakoto Thomas Richard avy any an-toerana. Ny olona avy any Amboro Malandy satria misy an'ilay fivavahan'ny maître Sanga sy ilay Tatandrazana eo amin'ny Sotema eo amin'ny pariparitian'ny Sotema eo zany misy an'ilay fiangonana dia tao tsinona nitondrany an'ilay olona le olona avany satria hitanao moa le olona koa zany voafitaka hoe misy an'izao misy hitanao moa ty fivavahany ty misy apapotarena ohatran'izao misy an'izao dia ray efitra tamin'iny tafiditra tamin'izay zay zany mahatonga an'ilay problème kely rehefa narahan'ilay fokon'olona tonga tamin'ny maraina le fokon'olona avy any Amboro Malandy io zany le famille miaraka amin'ny famille an'zareo teto izay olona narea dia nanafika an'ry maître Tsanga fa ny maître Sanga sy ny Tatandrazana io zany naka mpianatry ny université nanampy azy miaro an'zareo tao. Favoni kolontsaina kosa indray semaine de la langue française isany andraisan'ny alliance française anjara ity herinandro ny teny frantsay ity dia ny fa-770 hatramin'ny faraky amby 20 martsa ho avy izao mena lanja amin'izany ny kolontsaina mandritry ny hetsika nandritry ny fiona tamin'ny androany ihany koa no nampahalala ny alliance française ny fandarana san'ny volana martsa sy ny volana aprily telo ihany koa no nomena amin'ny mari-pakasitrahana tamin'ny fananana plume d'or izay nanomezana lanja ny fifehezana ny teny frantsay fanampanazavana. Entina ankalazana ny teny frantsay izany hoe isa-taona zany misy teny anankifolo araka ilay voalaza teo manodidina an'iny no misy fankalazana misy activité be dia be zany manodidina anazy izany hoe amin'ny alalan'ilay teny zany tsika no mamantatra kolontsaina azo avy amin'ny firenena hafa izay nahazoana ireo teny ireo izay ampiasaintsika ao anatin'ny teny frantsay. Amarana ny fampahalalam-baovao maresaka avy any ivelany any Argentine manampahaizana teratany frantsay avy amin'ny sampandra mpanao fikarohana avy amin'ny BA no andrasan'ny antoerana an'io andray an-tana ny fanadihadiana i Frantsa izay manana teratany frantsay miisa 9 tao anatiny ity lozam-piaramanidina an-tranga ny alatsinainy farany teo ity fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Tsy nanaraka ny lalana tokony hizorana ilay helikoptera iray ka antony fandonany tamin'ilay helikoptera iray hafa raha ny tombatomban'ireo mpanao fanadihadiana mbola mitony asa hatramin'ny androany. Manampahaizana teratany frantsay avy amin'ny BEA na bureau enquête analyse no andrasana ny Villa Castelli avaratra andrefany Argentine an'io. Misy no milaza fa tourbillon mandalo tamin'ilay faritra ny anjeran'ny helikoptera no niteraka ny loza tao anatin'ny fanatotsana ny fandarana télé-réalité drop vokarin'ny TF1 no nitrangan'izany alatsinainy tokony ho tamin'ny 10
ariva ora tany toerana 10 maty ny 8 tamin'ireo teratany frantsay tsy misy ifandraisany tamin'ny mety toetry ny andro ity trangy ity raha ny hevitry ny teknisiana maro fa vokatry ny olana teknika teo amin'ny mpanamory tsy nisy velona na iray azy ireo mpandeha tao anatin'ireto helikoptera roa ireto izy ireo izay saika apetraka any amin'ny faritra manokana anomboana ny sedra sy ny lalao dropt tompon-daka eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena mpiasany aino aman-jery samy namony ainy avokoa isan'izany ireo tompon-daka tamin'ny sehatry ny fanatanjahantena Florence Artaud mpanamory sambo sy sady tompon-daka olimpika tamin'ny taranja lomano isan'izany ihany koa i Camille Mufat ary Alexis Vastine mibata medaly alimo nandritra ny lalao tany Pékin teo amin'ny taranja iady totondry mpanatotosa fandarana 10 mpiasa ny fahitalavitra TF1 ary roa ambiny mpanamory argentin. Tsy hijery fotsiny ny fitakiam-bolatra amin'ny 13 tapitrisa ariary amin'ny anaran'ny HVM izay nataon'ny lehiben'ny faritra vakinankaratra ny Senita ho ny mpampakateny ity rafitra ity androany mikasika ny fifidianana kosa tsy maintsy tazomina andatin'ny 17 jolay tanterahana ny fifidianana raha nambara ny solotena maritry ny firenena mikambana eto amintsika Fatima Samora androany farany eo amin'ny lafin'ny fampianarana nirosy tamin'ny fitokonana fanairana ireo mpampianatra apikaroka ny amin'ny université Antananarivo iverina kosa ny fampianarana raha mpitso efa mibalika ny masoandro efa miatsara ny toetry ny andro efa miena ihany koa ny fiakaran'ny rano ka ireto voninkazo mahafinaritra ireto no amarana antsika ny fampalam-baovao amin'ny tianio ity veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Nanulcha Noteo, ni VAOVAO.